Eo andala-panavaozana ny trano vadim-piangonana amin'ny FJKM Ilafy Fahazavana amin'izao fotoana izao ho toy izay asa fanamboarana izay misy ny hetsika goavana hotanterahana eny an-toerana amin'ny alahady ho avy izao. Raha mbola tsy vonona ny sary mahakasika an'izay fanavaozana ny trano vadim-piangonana eny anivon'ny FJKM Ilafy Fahazavana izay dia hoarantsika amin'ny fotoana mamety azy ihany araka ny fanentana tamintsika teo nefa dia hisy ny hetsika goavana izay hotanterahana eny amin'ny toerana amin'ny alahady ho avy izao tafiditra indrindra ao anatin'ny asa fanorenana ny trano fiangonana izany raha toa moa ka vonona ny sary rahantsika avy hatrany. Tamin'ny volana aogositra tany ambin'ny folo sy roa arivo no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny vatovezor'ny trano vadim-piangonana amin'ny FJKM Ilafy Fahazavana. Tamin'ity toerana ity ihany koa no nisy ny trano vadim-piangonana teo aloha ary noravana tanteraka izany nosonoa izao vaovao izao. Ahitana rihana iray ity trano ity izay natokana hipetrahan'ny mpitandrina sy ny ankohonany, na izany aza dia ahitana ireo birao fandraisan'ny mpitandrina olona ihany koa sy efitra fandraisam-bahiny. Azo lazaina ho miazakazaka tokoa ny asa amin'izao fotoana izao satria efa vita tanteraka ny rindrina sy ny tafo ary ny dingana manaraka dia ny lafitra anatiny sy ivelany miampy ny fametrahana ny varavarambe. Fanohizana niezaka izay efa natombontsika teto amin'ny FJKM Ilafy Fahazavana dia mifagnome fotoana indray isika amin'ny alahady 7 marsa ho avy izao noho ny amin'ny trano vadim-piangonana. Efa nifanaiky isika fa anao ezaka manokana ary dia ampitoviana ny fetin'ny taranaka sy io alahady 7 marsa io, izany hoe zany misy ny raky lehibe isa taranaka ary dia ho tonga maro isika satria miezaka isika ny mba hamitana ny dingana manaraka. Ao moa zany nefa nahavitantsika ny rindrina zay efa mijoro araka ny ahitantsika azy ary ao ihany koa ny tafo efa vita fa dia miditra amin'ny lalotra, miditra isika amin'ny varavarana sy ny gorodona ary ny valitafo dia manantena ny fahatongavantsika maro ary dia ampitapitao araka izay azo atao ny hafatra sy ny fanentanana izay iombonantsika. Araka izany dia hanao hetsika manokana ny fiangonana FJKM Ilafy Fahazavana ny alahady 7 marsa ho avy izao aka hisy ny rakitra isa taranaka izay hotanterahana ny vola rehetra azo moa dia atokana ho fanohizana ity asa ity. Tao anatin'ny vaovao fonony ihany koa tompoko lasitoko vavy no isarahantsika ary amin'ity takariva ity ny faneho-kevitra amin'ny fanendrena izay Prime Ministre no niba an-toerana tao anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny talata ity. Manome fotoana ao no indray ny tena koa amin'ny rapitsy felo mandray ary.